Halleloia. Raha fahasalamana ho antsika rehetra amin'izao andro maraina ny 7 ny volana Jolay izao tonga soa ianao eto amin'ny fandaharantsika mahafinaritra dia ny anina saza izany. Azadiny fa ny lohahevitra amin'ity volana ity dia ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra ry naiza ianao androany maraina misy anao na aty Maorisy na ny Madagasikara dia faly manolotra an'izao fandaharana izao. Ny lohateny androany dia ny hoe fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra mihoatra noho ny fitsaran-tena. Anio dia teresaka aminao momba ny fandrika anankiray izay mahalatsaka antsika rehetra matetika. Ary amin'ny mahafandrika azy moa dia tsy fantatsika akory ny fiaviany indraindray. Zatra manombana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra araka ny tenantsika, araka ny bikantsika, nataontsika na ny fihetseham-pontsika ny amin'izay fotoan'izay. Ahoana moa izany? Rehefa tsara ny zavatra rehetra, rehefa mahatsapa fa mahombytsika, dia mora foana ny milaza hoe eny, tena tian'Andriamanitra tokoa. Fa rehefa tonga ny sedra na ny fahakiviana dia lasa mandiny tentsika, lasa mikaroka izay diso amintsika. Tsy tsy maharatsy an'izany fa zao ny olana dia avy eo tsika lasa mitsara ny tenantsika. Ary dia tahaka ireny manorina ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany eo ambony fasika ireny tsika rehefa manao an'izany. Ny fifandraisana akaiky marina amin'Andriamanitra dia tsy manomboka amin'ny hoe fomba hanamboaranao ny tenanao, fa manomboka amin'ny fijanonana, tsy hijery ny tenanao intsony fa hibanjina azy kosa. Amen. Ary eto ny dirany atao hoe fahanginana masina. Salamo 4:7, andininy 10. Salamo 4:7, andininy 10 dia milaza mazava tsara hoe mitsahara ka fantaro fa izao n'Andriamanitra. Io teny io dia teny tany am-boalohany dia midika hoe mitsahara, atsaharo ny fikoropahana izany. Halleloia. Tsy afaka mibanjana amin'Andriamanitra mantsika raha tsy mijanona amin'ny fiazakazahana ao anatin'ny saintsika, raha tsy mijanona ny fitsarana ny tenantsika. Jereo Jesosy Kristy marika toko voalohany 4:7, 5:7, 9:7 dia mampiseho fa ny fo maraina koa izy mbola maizina mba hakany amin'ny toerana mangina hivavaka, tsy mba hanitsy ny tenany na hitsara tena, tsy mba hamakafaka ny tenany, fa zao ho eo amin'ny fanatrehany iray fotsiny. Izany atao hoe fifandraisana akaiky, fotoana hijanonana tsy tsara ny tenanao fa avelao Andriamanitra fotsiny hijery anao amin'ny maha izy azy anao. Efesianina 2:7-9 mantsy dia mampatsiahy antsika fa amin'ny fahasoavana no namonjena antsika, fa tsy amin'ny ezaka ataontsika akory. Hebreo 7:1 ihany koa dia manasa antsika hibanjana an' Jesosy Kristy. Ary Salamo 4:3, andininy 5 dia milaza mihitsy fa hoe izay mijery an'Andriamanitra dia miramirana. Amen. Izany tsy miteny hoe ajanony mijery fitaratra, afaka mijery fitaratra ianao fa aza mitsara tena, satria mbola tsy fotoana ny tsarano olona izao, ary ilay olona voalohany tsy azonao tsaraina dia ianao ihany. Mbola miainao anaty fahasoavantsika izao. Oka ho amafisinao kokoa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra anao, oka ianao hibanjina ny Jesosy Kristy misimisy kokoa noho ny tenanao. Hitanao amin'ny fiainana andavanandro ankehitriny amintsika izao iainana amin'izao fotoana izao
dia sarotra amin'ny olona izany hoe hijanona hibanjana an'Andriamanitra zany matetika. Satria na ny antony misy ny écran, misy ny réseaux sociaux, Facebook, misy ny fitsarana tena isan'andro, mety amin'ny alalan'ny fitaratra, amin'ny alalan'ny sary na ny hevitra avy any amin'ny olona. Reny rehetrarehetra reny dia maneho ilay toerana hoe dia mameno an'ilay toerana tokony hoe ho fanatrehan'Andriamanitra kanefa. Tokony hoe fanatrehan'Andriamanitra ny betsaka eo fa reny lasa mameno ny fiainan'ny olona. Farany dia lasa ny fijerin'ny olon-kafa no hitsarantsika ny tenantsika fa tsy avy amin'ny fijerin'Andriamanitra antsika. Ka izao ny sosokevitra omeko anao androany, atsahary kely ny fitsaranao ny tenanao, ka mamorona fotoana mihitsy ianao mangina miaraka amin'Andriamanitra, hibanjinanao azy, hibanjinanao ny fahatsaran'Andriamanitra. Indraindray ianao tsy mila miteny akory fa mandinika anazy fotsiny, mandinika ny hatsarana ianao. Alleloia. Tsara ny tompontsika. Dia hitanao ny anaovanao anazy mipetraha ianao, dia aza mieritreritra hoe mamakafaka ny fihetsem-ponao, fa lazao fotsiny Andriamanitra hoe androany Tompo dia misafidy mibanjana anao fa tsy tsara ny tenako dia avelao ny fanginana anao ny asany. Amen. Andaontsika hivavaka. Raha io misaotra anao zahay noho ny fitiavanao tanteraka anay, fitiavana izay tsy miankina ny bikanay na ny atonay na fihetsem-ponay amin'izao fotoana izao. Mamelà anay noho ny kendrenay matetika hanamboatra ny tenanay ihany fa tsy nanantona anao tsotro izao fotsiny. Anio dia misafidy hibanjana anao zahay, ianao ry sakaiza ny fanahinay. Ampianaro zahay hiaina amin'ny fifandraisana akaiky aminao amin'izany, ao anaty fahanginana, lavitra ny tabataba sy ny fitsarana tena, amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy. Amen. Amen. Aza dino raha nahakasika ny fonao ty teny an'io marain'ity dia lazao amin'ny commentaire hoe hibanjana ny Kristy aho. Alleloia. Ary zareo amin'ny olona izay mety mila mandeha an'izany fa tiany Jesosy Kristy izy, mihoatra ny fitsarana ny tenany. Ombanareo anie Andriamanitra ary tratry ny andro tsara ho an'ny rehetra. Hitombo asina hatrany ary ampitiavana be Docteur Rina Telesoriany.